finoana sy famonjena finoana sy famonjena ny finoana sy famonjena dia fandaharana iray andraisanao toviteny fampianarana alalanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny teny tsisy kilema sy ny fampianaran'i Kristy idiranao amin'ny fiainana mandrakizay izay irahanao amin'ny paster Maurice Rakotoarimanana sy ireo mpiara-miasa aminy fa ho voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe izay rehetra nitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka epistily Jaona faharoa andininy fahasivy. Mbola makasitraka anao hatrany hatrany manaraka an'izao fandarana finoana sy famonjena izao, manonona hatrany ny fiadanana momba hampahasoavana ho an'Andriamanitra ho anao sy ny ankonanao ary ho an'ny tokantranonao. Mombanao an'izay lalakalehanao rehetra ny Tompo ary tany fananao koa izy. Ivavaka isika metraka an'ity fotoana ity ho eo ampelatanan'Andriamanitra ary ankehitriny. Ary Andriamanitra tompon'ny famonjena ilay fananomana fiainana mandrakizay ho an'ireto mpanaraka n'izao fandarana izao. Miantso anao manatry eto amin'ity trano fitoriana ity, manatre ihany koa Andriamanitra any toerana maro samihafa izay anarahan'ireto mpanomponao izao fandarana izao Jesosy. Ianao tokoa no hamangan'izy ireo, ianao ny kasika azy, ianao ny ampisokatra ny saina rehetra Andriamanitra mba ho tafatodika ary mba tafabanjina anao an'izy ireo Andriamanitra. Ny fanarany an'izao fandarana izao dia ho tombontsy ho lehibe ho azy Tompo, ho fahafahana ho azy Andriamanitra ary ho fandresena ho azy anarany an'ity fandarana ity. Fotoana laniny rehetra dia honeranao Andriamanitra ary ho famonjena ny fiafaran'ny fiainana. Ny anaran'i Jesosy sotra Tompo. Amen. Raha ho fitinina vetivety ny fandarantsika teo aloha dia resaka fanamasina. Hitantsika tao anatin'ny fandarana teo aloha izao fandarana izao fa raha tsy manana fanahy ny olona, na dia mivavaka azy na dia miditra fiangonana azy, dia tsy an'Andriamanitra. Dia voasoratry ny Romanina 8:7 moa izay. Hitantsika ihany koa tao anatin'izay fampianarana izay hoe tombo-kase amahazanak'Andriamanitra ny fanahy, ary izay manana ny fanahy no ao amin'i Jesosy Kristy. Izay tsy manana ny fanahy dia mbola voafaritra ao anatin'ny hoe nofo. Izany ao anatin'ny nofo izany dia lavitra ny famonjena. Ary hitantsika ihany koa nisy pirofo no ahafantaran'ny olona anankiray hoe nandray ny fanahy masina izy na tsy nandray ny fanahy masina, ka toyany moa no arahanao zany ao anatin'izao fotoana izao. Namafy an'izay tsika hoe inona ny pirofo, avy eo tsika hijery hoe atao ahoana raha no ahafana mandray ny fanahy masina. Vao jerevantsika aloha hoe amafisitsika le pirofo izay ahafantaran'ny olona hoe nandray ny fanahy masina. Indraindray misy mpivavaka mametraka mihitsy ny hoe le pirofo izay ahafantarany hoe nandraisana ny fanahy masina na izay ny fahavamy devoly. Fa raha ianao ny sendra n'izany dia mibebary ava-malala.
dia ho rahantsika ara ny tenin'Andriamanitra vakitsika ny asan'ny apôstôly 10 andininy 470 izay nanam-porofona tokoa fa nirotsaka ny fanamasina ary zava-pitranga teo amin'ny fiangonan'ny apôstôly zany, zava-nisy teo amin'ny fiangonan'ny apôstôly zany. Ary raha marina tokony tahaka an'izany avokoa ny zavatra mitranga eo anatrehany fiangonana sy eo anatrehany olona ahitana porofo mivaingana tahaka an'izany mba hahafantarany hoe misy fanamasina marina ao anatin'ilay fiangonana na misy fanamasina marina eo anatrehany olona zany. Zany hoe ny trangan-dravatra tahaka an'izao zany no azo antoka fa le fanahy anankiray andreo apôstôly ireo no niraisonao na misy ao aminao zany. Asan'ny apôstôly 10:470 ka hatramin'ny 470 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola nilaza izany teny zany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny ny fanamasina, ary talanjona anisan'ny voafora izay niaraka tamin'i Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanamasina hatreo aloha zany. Vakitsika ny andininy 570 rehefa aveo. Teto nisy trangan-dravatra izay tena hoe mahavariana, satria na reo olona niaraka amin'ny Petera ireo ara dia talanjo tena hoe variana, tena hoe gaga, satria nilatsaka ny fanamasina no ny trangan-dravatra anankiray izay naporofona hoe, satria izay trangan-dravatra izay tsy voateto nisy fefa nitranga teo amin'ny apôstôly dia efa takatry ny apôstôly fa efa fatany fa nitrangan-dravatra tahaka izany no anaporofona fa nirotsaka ny fanamasina zany. Inona raha le zavatra nahatalanjona zany ny zavatra nitranga teo, satria Petera mbola teo am-pitenenana, nirotsaka tamin'ireo olona ireo ny fanamasina, tena hoe nandray ny batisa ny fanamasina zany ireo olona izay nandre ny teny tao anatin'izay zavatra. Inona ny tena porofo nahagaga ny zareo eo amin'ny andininy 470. Fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy. Io zany ny porofo tena hoe anaporofona fa misy fanamasina ao anatin'ny fiangonana anankiray na nandray fanamasina ny olona anankiray dia misy an'izay tranga izay hoe fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra zany. Io resaka fanamasina io zany tsy azo tsorotsorona fotsiny raha malala, ary hitantsika inge tena hoe zava-dehibe, tena zava-dehibe ny fandraisana fanamasina. Ka tsy azo tsorotsorona fa ny devolo mamitaka, mety miteny fotsiny izy hoe mba hampionona an'le olona tsy hikatsaka an'le fanamasina zany, dia mbody hoe ampiteneniny fotsiny le meny afiononana fotsiny zany ny olona, mpitondra fivavahana koa moa mampionona hoe rehefa tonga eto zany ianao dia efa nandray ny fanamasina, rehefa mivavaka ianao dia nandray ny fanamasina. Tsy izay, fa misy trangan-dravatra izay nisy teo amin'ny apôstôly dia nanaporofona araka nefa nomeko izay fanoharana izay teo aloha teo zany hoe raha za zao hitanao amin'izao akandroko izao miroboka ao anaty rano zany, mitsofoka ao anatina piscine anankiray, mivoaka aveo izay rehetra mahita anahy dia tonga dia miaika avokoa fa nirotsaka tao anaty rano tao lomano tao anaty rano tao Inona moa mampiaika ny olona rehetrarehetra na dia tsy niteny, tsy mila mandresy lahatra anazy akory fa miaika daholo. No inona nahitany porofo fa mando avokoa ny lambako rehetrarehetra. Fa raha za kosa nandresy lahatra an'ilay olona hoe maina be ohatr'izao ny hitan'ilay olona tsisy porofo, dia hitenan'izay olona hitako hoe za ngereo olona nirotsaka tao anaty rano vao eo mihitsy mbola minitra, mbola sekonda ny saina dia vao mivoahako tao, tsy hitanareo ve za zao? Fa hitan'ny olona matsisy porofo maina be ohatr'izao fa izy ny olona angambany hoe lasa adala. Fa ny zava-misy zany hoe rehefa hita hoe misy porofo ary izay porofo izany dia mbola hita taty amin'ny asan'ny apôstôly 7:20
anaporofona koa hoe tena nandray fanamasina koa le olona teo zany asan'ny apôstôly 7:10 manomboka amin'ny 9 reto le olona le nantaniny Paoly apôstôly hoe efa nandray ny fanahy ve nareo de hoe tsy fantatra ozy izy narenay fa efa ndraisinay ny fanahy de nanomboka nampianatra azy moa Paoly apôstôly resaka fanamasina de avy eo nametra tana taminy de zao nitrangan-javatra eo amin'ny 9 asan'ny apôstôly 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nametrahany Paoly tanana izy dia nilatsaka taminy ny fanamasina ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy sady naminany. Eto koa zany hoe avy nametrahany Paoly tanana reo olona ireo de voalaza teo hoe rehefa nametra tanany Paoly de nilatsaka ozy izy ny fanamasina. Zany hoe matoa samy teny an'izany zany ny olona zay nanoratra ny asan'ny apôstôly ty hoe nilatsaka teo le fanamasina. Mety ahoana moa raha tsisy trangan-javatra ohatran'le tary zany hoe ametrahan-tanana de tsisy ninina seo teo de ahoana moa olona ety avelany ve ilaza hoe nilatsaka tamin'ny olona iny ny fanamasina? Ahoana moa la le olona koa raha tsy naharena na tsapakory fa nisy trangan-javatra tahaka an'le teoloha le mivakina asan'ny apôstôly 7:4 tahaka an'izany koa zavatra nitranga teto zany hoe nilatsaka ny fanamasina ny tena hita pirofo zany. Inona ny pirofo zany hoe nahafantarana de hoe niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sady naminamy le trangan-javatra tariany iny seho hoe teny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Zany hoe le fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra zany pirofo lehibe amaritana hoe nandray ny fanamasina ianao na tsy nandray ny fanamasina. Io koa nanaporofonao hoe ny fiangonana zay misy ianao ve misy miteny amin'ny teny tsy fantatra ve mpitondra fivavahanao, miteny amin'ny teny tsy fantatra ve ny lohandohany ao, miteny amin'ny teny tsy fantatra ve ny mpino rehetra ao. Zay fotsiny nanaporofoana hoe misy pirofo de hoe misy fanamasina le fiangonana, misy nandray fanamasina ianao satria miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Hojerevantsika manko fa mety misy olona tena mikontra zay le olona ampiasain'ny satana mikontra n'izay fanamasina miasa zay ampiasain'ny satana izy de hoe lay olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra na zay fa misy devoly ary misy mpitondra fivavahana tena manana fahasahinana mihitsiny delivren'ny olona miteny amin'ny teny tsy fantatra. Zany ange tena zany no atao hoe blasfémie amin'ny fanamasina, blasfémie. Ary ny tenin'Andriamanitra de hoe raha ny zanak'olona no ozy izy ny tenan'Andriamanitra hoe raha ny zanak'olona no tenenana ratsy ozy izy de zao voavela eloka ihany izy fa raha fanamasina ny tenenan-dratsy tsy voavela eloka intsony izy mandrakizay. Raha ohatra ka tsy amin'ny fahalalana ny nonao noho ny tsy fahalalana zany hoe zany amin'ny teny tsy fantatra zany avy amin'ny devoly tsy nahalala ianao ny teny an'izany ka tonga aminao zao afatra zao de mibebary afa-malala fa mety mbola mandran'Andriamanitra avo. Fa raha mbola namafo kosa ianao hoe avy amin'ny devoly zany miteny amin'ny teny tsy fantatra zany satria ripetera zany satria ripetera nge azo tsorina fa miteny amin'ny teny tsy fantatra de ripetera zany devoly ny tao anatiny. Reo olona le ao anatin'ny fiangonan'ny apôstôly maro satria misy ny fohy be de niparitaka be dehibe ny fiangonan'ny apôstôly devoly daholo zany taona zay kely hoe miteny fony amin'ny zavatra tsy fantatra tsy fahatakarana nefa mahatonga fahaverezana zany ry mahatonga raha vao io ny tsy inonao araka ny tenin'Andriamanitra teo raha vao tsy manana ny fanahiny de tsy azy de za milaza aminao hoe tena verimaina ny fivavahana atao raha vao io ny tsy inona tena verimaina ary miazakazaka fony ianao anatin'le fivavahana
satria le fanahy masina zay fanomen'andriamanitra teny fikasana avy amin'ray ozy izy ny tenin'andriamanitra no lavinao ary teneninao indray ary fa devoly tena sokatra tena malalaka no varavaran'ny fahaverezana ho anan'ny afobe ho an'ny olona izay misaintsaina amin'izany fa mampianatra ny tenin'andriamanitra eto mipetraka hoe ny zavatra nsehony tao amin'ny apôstôly nanamporofona fa nandray ny fanahy masina ny olona miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra tompoko ary na paoly apôstôly ary ange jerevantsika ny tenin'andriamanitra fa paoly apôstôly dia miteny amin'ny teny tsy fantatra ary tena mahery ny teny amin'ny teny tsy fantatra mihitsy ny ary manana ny olona zany tao anatin'le fiangonana ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra ny akamaroan'ny olona dia izy mahery kokoa noreo olondreo ary Korotianina voalohany toko faha-efatra amby folo andininy fahavalo amby folo Korotianina voalohany toko faha-efatra amby folo andininy fahavalo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra an'Andriamanitra aho fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho ianareo rehetra aho tanao zany paoly apôstôly milaza zany teny zany saotra an'Andriamanitra aho izy zany miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho ianareo rehetra zany hoe reo olona rehetra reo zany miteny amin'ny teny tsy fantatra fa paoly apôstôly mbola miteny mihoatra noho reo zany hoe mazava ho azy fa paoly apôstôly le mpitarika miteny amin'ny teny tsy fantatra le olona rehetra ao anatin'ny fiangonana miteny amin'ny teny tsy fantatra zany hoe tena tao ny fanahy masina ny asa tao tokoa le fanahy masina avy amin'Andriamanitra le fanahy madio avy amin'Andriamanitra ny asa tao anatin'le fiangonana nisy an'ny paoly apôstôly mazava nge fa raha vao mpitondra fivavahana tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra normal fa ny ray fiangonana satria ataony ahoana moa ny ame fanahy-piteny an'ireo olona miteny amin'ny teny tsy fantatra nefa ny izy ara tsy miteny tsy hisy mihitsy zany raha za miteny aminao zao zao tsy manana fanahy masina ary tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra ohatra dia za ve raha metra tanana olona dia zay olona metrahaka tanana ve dia hiteny amin'ny teny tsy fantatra mazava ho azy fa raha voalohany tsisy dia tsisy daholo ny ray fiangonana fa ohatra ny tenako zao manana an'izay miteny amin'ny teny tsy fantatra zay dia misy olona metraha tanana ao am-piangonana mba handray ny fanahy masina dia mivadika ho azy ny lelany na tsy hametraha tanana ary fa ao anatin'ny fivoriana ao anatin'ny fangatana amin'ny fanahy dia mirotsaka dia mivadika ho azy le lelan'le olona rehefa avy eo satria le lohany manana ny fanahy dia manana daholo koa ny fiangonana ao ambadik'izay raha le lohany tsy manana fanahy dia mazava ho azy fa tsisy manana ingeo ary mampalahelo ary izy efa tsy manana zay tonga mba ao anaminy ka nahazo tany amin'ny hafa tany dia delivrena indray rehefa avy eo tena za milaza hoe raha misy olona anankiray ny delivrena miteny amin'ny teny tsy fantatra fa miala iny fanahy iny dia misolo fanahy na devoly iny ary sahirana le olona rehefa avy eo fa tena ny devoly tena vatana no manapaka ao anatiny rehefa avy eo ny tenin'Andriamanitra ty amin'ny Lioka ny jerevantsika marika toko fahaenina amby folo andininy fahafito amby folo marika toko fahaenina amby folo andininy fahafito amby folo vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary izao famantarana izao no anaraka n'izay mino amoaka dia mini amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy hatreo ihany zany izao famantarana izao no anaraka izay mino izy amoaka dia mini amin'ny anarako iteny amin'ny fiteny izay mbola tsy hainy tsy hoe rehefa mandray fanahy masina le hoe fiteny amin'ny fiteny tsy mbola haina tsy hoe tsy nahiteny anglais le olona dia lasa nahiteny anglais rehefa nandray fanahy masina tsy hoe tsy nahiteny frantsay le olona dia lasa miteny amin'ny teny frantsay na tsy nahiteny sinoa dia lasa nahiteny sinoa tsy izay fa hoe iteny amin'ny fiteny izay mbola tsy hainy zany hoe le fitenin'ny anjely ozy izy any amin'ny Korotiana moa milaza hoe fitenin'ny anjely Korotiana voalohany toko fahatelo amby folo fitenin'ny anjely ozy izy fa le fiteny tsy fantatra mihitsy ny tiany apetraka zany hoe miteny an'io fiteny tsy fantatra le pirofo nandraisana ny fanahy masina io ny olona rehefa mino ho an'ny olona zao famantarana zao ny anaraka izay mino zay olona mino zany dia manana le pirofo ny tena
miteny amin'ny teny tsy fantatra hoe nandray fanamasina izy na manana fanamasina izy ho an'izay olona mino zany. Ka io teny tsy fantatra io nefany a mizara roa. Io nge no mampiavaka l'izy satria mety misy olona tsy takan'izay fahalalana zay de mamaky an'le anankiray izy satria misy eo zao milaza hoe vakitsika zany rehefa avy eo hoe oka roso telo ihany no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ao am-piangonana de amiteny am'le fiteny amin'ny teny tsy fantatra le hoe be deaibe satria ohatra atsika zao miteny le Paoly apôstôly te hoe za miteny amin'ny teny tsy fantatra mihoatra no ianareo rehetra. Zany hoe ianareo rehetra zany nge tsy mety sy roso telo zany fa ny akamaroany le ao am-piangonana no tenena zany hoe ianareo rehetra fa tsy hoe ianareo roso telo. Betsaka zany fa miteny an'izy satria tsy mino izy satria ny devolo koa misesika mba hitory amin'ny tahany olona ihany koa fa io na mivavaka ianao nefa tsy eo zany le fanahy de efa voalaza foana hoe tsy any Jesosy. Mba tiany Satana hivavaka le olona mba alefa ny Satana nompo an'Andriamanitra le olona fa le fanahy tsy ataony ao fa fanahy hafa anazy de lasa tsy any Jesosy ihany le olona de mitarika le olona rehefa avy eo rehefa sady tsy manana izy no mitarika an'le olona tsy manana de manimba n'izay manana de fa voazana goavana sady ho anazy zany ho an'ny olona zay resy latra ao anatin'izay zavatra zay. Fa jerevantsika hoe manahoana sy manahoana satria misy karazany roa le teny tsy fantatra oka aloha azavo zay zavatra zay. Misy karazany roa ny teny amin'ny teny tsy fantatra. Ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra anankiray le batisa amin'ny fanamasina aloha no vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Zay aloha ny anankiray le batisa ny fanamasina amin'ny teny tsy fantatra. Korintianina 1:4-12 ty zany natao hoe teny tsy fantatra anankiray le batisa amin'ny fanamasina famantarana le ohatran'ny vakitsika teo aloha teo zavatra mitranga teo amin'ny asan'ny apôstôly 10:4-14 sy asan'ny apôstôly 7:7-9 teo zany le fiteny teny tsy fantatra pirofo nandray fanamasina le olona ity lazaiko voalohany ity zany Korintianina 1:4-12 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay miteny amin'ny teny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra. Fa ny fanahy no hitenenany zava-miafina ka tsy misy olona mahalala eo ihany zany. Ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra lay pirofo fanandray fanamasina ianao io zany mipetraka ao foana io mandava taona ao anatin'le olona foana io de rehefa mivavaka le olona de mivadika ho azy le lelany de miteny amin'ny teny tsy fantatra isaky mivavaka. Zany hoe ny fampiasana ny miteny amin'ny teny tsy fantatra le batisa fanamasina io zany rehefa mivavaka isaky mivavaka le olona isaky mivavaka de mivoaka io amin'ny alalan'ny fivavahana de miteny eto ny tenin'Andriamanitra izay fiteny amin'ny teny tsy fantatra zay zao de tsy miteny amin'ny olona zany hoe tsy miresaka amin'ny olona zay nge le hoe mivavaka tsy miresaka amin'ny olona fa miresaka amin'Andriamanitra zany amin'le fiteny amin'ny teny tsy fantatra. De tsy misy olona mahalala an'io izy tsisy olona mahalala na le tenan'le olona ary za zao miteny amin'ny teny tsy fantatra na izahara zany tsy mahalala azy fa Andriamanitra ihany mahalala an'izay teny zay. Amin'ny fanahy le fanahy masina le niraisina io no mampiteny amin'ny teny tsy fantatra le fanahy masina. Le olona zany raha mivavaka miteny amin'ny teny tsy fantatra tsy mivavaka amin'ny tsaina. Ohatra zao gasy zao de miteny gasy de zay amin'ny saiko rehetrarehetra ny tenenako rehefa mivavaka. Fa raha vao miteny amin'ny teny tsy fantatra tsy amin'ny saina intsony tsy amin'ny maha-olombelona intsony fa le fanahy noraisiny iny no mampiteny de iny le fanahy ao anaty iny zany no miresaka amin'Andriamanitra de tsisy olona mahalala fa Andriamanitra ihany no mahalala an'izay. Teny zava-miafina zany. Tombontsoa ho an'le olona zany no miteny amin'le fiteny amin'ny teny tsy fantatra amin'izay zavatra zay raha vakitsika ny Romanina 9:20.
Romanina toko fahavalo andiny fahena amby roapolo tombontsoan'ny olona zany satria io mo araka voalazana eto aloha aloha verenana vetivety hoe fandrosoana ho an'le olona zany a no fananany an'izay teny tsy fantatra izay raha vakitsika eo amin'ny andininy fahatelo zany eo le Korinthiana toko fahaefatra amby folo teo andininy fahatelo eo amin'ny andininy fahaefatra Korinthiana voalohany le toko fahaefatra amby folo teo andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Zany hoe raha miteny amin'ny teny tsy fantatra zany ianao mandray an'le fanahy masina dia mampandroso ny tenan'le olona. Zany hoe mandroso ny ara-panahin'le olona fampandrosoana. Ka raha mandroso moa ny ara-panahin'ny olona hoe ohatra hoe 100 ny ao anatin'le fiangonana mandroso daholo ny ara-panahin'ireo olona 100 ireo mazava ho azy nefa mandroso azy ihany koa ny fiangonana. Fa raha tsy mandroso moa ny ara-panahin'ny olona anankiray dia mazava ho azy fa tsy handroso zany ny fiangonana. Le fandrosoan'ny fiangonana nge tsy le fijery ivelany raha ny tena marina hoe be olona be dia hoe mandroso be. Ilainy zany be olona zany fa tsy izay. Fa ny tena fandrosoana tena ilain'Andriamanitra tompoko dia le ara-panahinao izay ho any an-danitra. Ka nefa ny tombony ho anao satria mampandroso anao ilay fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra araka ny voalaza ny Korinthiana voalohany toko fahaefatra amby folo andininy fahaefatra io. Ny tombony mampandroso azy dia vakitsika amin'izay le Romanina toko fahavalo andininy fahaenina amby roapolo. Romanina toko fahavalo andininy fahaenina amby roapolo vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Tanao le fanahy zany mampiteny an'le olona dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra le Romanina toko fahavalo andininy fahaenina amby roapolo io. Fa ny fanahy mamonjy ny fahalementsika. Manana fahalemena ny olona zany. Dia io fanahy masina io no mamonjy an'izay fahalemena izay. Mamonjy azy amin'ny alalan'izay fahalemena izay. Amin'inona hozy izy? Amin'ny fitarainana izay tsy voatonona araka ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Mifona hozy izy fa ny fanahy no mifona ny fitarainana tsy azo tononona. Le fitarainana tsy azo tononona amin'le teny tsy fantatra zany. Mifona amin'ny fitarainana. Le fanahy masina izay ao anatin'le olona zany izay no hamonjena azy satria io no mifona amin'Andriamanitra. Misy ange ny teny gasitsika ange rehefa malala misy fetra izay takatry ny sainao ihany. Mety misy fahalemena tsy takatry ny sainao mihitsy ao nefa ny ataonao zany. Dia tsy ho afaka n'izay fahalemena izay mihitsy zany ianao. Fa manampy ianao mba ho afaka dia le fanahy masina satria izay fanahy masina izay no mitaraina eo anatrehan'Andriamanitra izay fahalemen'le olona hoe eo anatrehan'Andriamanitra hoe mba hafao izy, mba esory izy, mba tena aoka adio izy. Eo anatrehan'Andriamanitra dia ny fanahy iny no mifona amin'ny fitarainana zany. Fa raha tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra le olona dia teny gasy foana. Misy zavatra vavaka tsy takatry ny sainy nefa tsy tonga eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy. Fa le fanahy mahita zany le fanahy masina hoe ty zavatra ty tsy takatry ny sain'le olona fa izy no mitaraina eo anatrehan'Andriamanitra rehefa hoe zay le hoe mampandroso tombony bebe kokoa zany ny olona nandray fanahy masina sy miteny amin'ny teny tsy fantatra. Tena tombony satria raha hivavaka le olona dia tsy maintsy teny gasy foana izay takatry ny sainy ihany no tononony eo nefa misy zavatra tsy takatry ny sainy. Tsy voatonony mihitsy ny ary tsy tonga hoe hoentiny eo anatrehan'Andriamanitra zany hoe misy zavatra tokony hoentiny zany fa tsy tonga any amin'Andriamanitra mihitsy. Misy zavatra hitarainany nefa tsy voatarainany amin'Andriamanitra satria izay takatry ny sainy ihany. Fa mahazo tombony zany hoe iny tsy takatry ny sain'le olona mihitsy
mifanahy no mitondra niny eo anatrehan'Andriamanitra, mitaraina miresaka amin'Andriamanitra amin'ny fiteny tsy fantatra. Tobiny lehibe ho amin'ilay olona mivavaka izay fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izay. Iverenantsika jerentsika amin'izay raha le hoe teny tsy fantatra faharoa, satria izay le voalohany izay. Teny tsy fantatra faharoa izay amitehan'ny olona le teny tsy fantatra voalohany, le batisa fanamasina, dia ity teny ity Korintianina voalohany 4:12 andininy 7:20. Korintianina voalohany 4:12 andininy 7:20, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia avelao 2 na 3 fa aza atao mihoatra noho izany, ka mpifanarahana, ary avelao isy ray mandika teny. Fa raha tsy misy mpandika teny dia aoka izy angina eo amin'ny fiangonana, fa aoka hiteny amin'ny tenany sy amin'ny Andriamanitra ihany izy. Hatreo zany. Fa 7:20 so 7:20 izay novakitsika izay zany. Izay no atao hoe teny tsy fantatra faharoa. Io teny tsy fantatra faharoa io natao hoe fanomezam-pahasoavana. Ny fanomezam-pahasoavana dia azo lazaina hoe faminaniana, satria eo amin'ny tenin'Andriamanitra le eo amin'ny 9 voalohany amin'ny 4:12 milaza hoe miezah mitady fitiavana ozy izy, nefa mandry fatratra zava-panahy koa indrindra fa ny aminany. Zany hoe tena tokony aniry zany hoe aminany zany. Fa misy zany ny faminaniana mety hoe tonga dia amin'ny teny malagasy, dia misy le faminaniana amin'ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra. Zany hoe rehefa aminany zany atao hoe maminany zany mitondra hafatra ho an'Andriamanitra. Ray le voalohany le teny amin'ny teny tsy fantatra le profo iny ao aminao foana iny iny zany tsy mitondra hafatra avy amin'Andriamanitra iny fa ianao mivavaka asandratra eo anatrehan'Andriamanitra, ianao miresaka amin'Andriamanitra. Fa ity faharoa ity kosa faminaniana, fanomezam-pahasoavana, Andriamanitra mametraka teny eo anatin'ny olona anankiray dia ampitana ho an'ny fiangonana rehetrarehetra zany teny. Ampitana ho amin'ny fiangonana rehetrarehetra, samy hafa be zany zay. Fa io teny io nefa ny raisin'le tsy mahalala sy tsy manam-pahalalana dia ampiteny hoe tokony anankiroa ihany no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ao am-piangonana, dia ampifanarahana reo anankiroa reo. Nefa antsika mahita hoe olona be dia be ao anatin'ny fiangonana ndray miteny amin'ny teny tsy fantatra ndray fa famidevolo zany, nohon'le tsy fahalalana mampiteniteny foana zany, tsy hay ny manavaka an'le izy. Fa raha vahana faharoa zany dia izay fanomezam-pahasoavana zay afatra apetrak'Andriamanitra ao anatin'ny olona anankiray mpaminany le izy, dia miteny le mpaminany dia fiangonana miaino daholo zany rehefa avy eo. Dia izay no mahatonga anazy nasiany fetrany teo aoka 2 na 3 ozy izy, na 2 na 3 aminany ao anatin'ny fotoam-bavaka anankiray zany. Tokony 2 na 3 dia ireo 2 na 3 ireo mifandimby tsara. Zany hoe miteny aloha ny anankiray dia tapitra tsara, vita tsara, tonga any amin'le fiangonana le afatra. Dia raha misy anankiray tsindrin'ny fanahy eo dia izay vao viteny indray ny faharoa. Dia vita tsara ny faharoa dia raha misy tsindrin'ny fanahy eo dia miteny le fahatelo dia hoe oka anankitelo ihany fa tsy azo atao mihoatra hoe be dia be ny ray teny zany amin'izay fanomezam-pahasoavana izay raha misy manana an'izay fanomezam-pahasoavana hoe mihoatra ny anankitelo zany. Mety hoe raisitsika hoe fiangonana ohatra hoe eo an-roanjato eo le olona mpiangona zany, dia mety misy olona 10 mpaminany anankifolo, fa ny anankitelo amin'izay ihany no mahazo miteny ao anatin'ny fivoriana zany. Anankitelo ihany dia ireo telo ireo atao fameno fandrindra tsara. Dia ozy izy hoe eo amin'ny 9:20 fa raha tsy misy mpandika teny kosa ozy izy dia aoka izy hangina eo amin'ny fiangonana, fa aoka hiteny amin'ny tenany sy amin'Andriamanitra ihany izy. Le miteny amin'ny teny tsy fantatra zany mandeha faminaniana, ohatra hoe mandeha le voalohany zany, fiangonana amin'io mangina daholo. Teny le mpaminany ny teny amin'ny teny tsy fantatra.
dia zay teny amin'ny teny tsy fantatra tenen'ilay mpaminany voalohany zay raha vao tsisy mpandika teny gasy zay na hoe ny tenany ihany mandikany io na misy olona hafa omen'Andriamanitra famezam-pahasoavana andika teny mihitsiny ka tsy nanana fahatsapanana na azo le mpandika teny gasy dia tonga dia mangina daholo zany le anankitelo, mangina le teny voalohany dia mangina le teny faharoa, mangina le tsindrininy le hoe tokony teny fantelo mangina. Aoka izy hitsahatra amin'ny teny eo anatrehan'ny fiangonana rehefa tsy voadika teny gasy le izy fa aoka hiteny aminy sy amin'Andriamanitra ihany izy zany hoe le fiteny ny teny tsy fantatra miresaka amin'Andriamanitra ihany tokony ataony fa angina eo anatrehan'ny fiangonana izy. Fa raha ohatra misy mpandika zany le izy hoe men'Andriamanitra miteny le anankiray dia voadika teny gasy le izy dia mijanona indray le voalohany dia misy tsindrim-panahy faharoa ao dia miteny amin'ny teny tsy fantatra indray le faharoa dia misy mpandika ihany dia misy fanteliny ao hiteny dia miteny indray le fanteliny dia misy mpandika ka raha misy tokony hiteny fanefany ary eo ohatrany hoe tsindrim-panahy dia hoe efa miferana hoe aok'izay ihany fa raha ohatra tsy voadika teny gasy le izy dia aoka zany hipetraka amin'izao le tsy tohizana zany le izy fa teny amin'ny teny tsy fantatra le olona tsisy mpandika zany eo tsisy nahazo an'le dika teny gasy dia mangina zany izy eo anatrehan'ny fiangonana zany eo anatrehan'izay zay mampizara roa an'le teny tsy fantatra. Raha marina zany na ny fiangonana raha tokony isy an'izany famezam-pahasoavana zany maminany zany avy amin'ny fanahy zany faminaniany zany avy amin'ny fanahy ao amin'ny fiangonana zany raha misy fanahy masina miasa zany eo dia tokony isy faminaniana. Tenin'Andriamanitra neto miteny hoe miezah mitady fitiavana ozy izy nefa mandry fatratra ny zava-panahy koa indrindra fa ny aminany tokony isy faminaniana tahaka an'izany zany ao am-piangonana famezam-pahasoavana ao anatin'ny fiangonana raha misy fanahy masina miasa ao anatin'le fiangonana. Tokony andinika zany tsika raha hoe tsisy trangan-javatra mihitsiny zany fiasan'ny fanahy masina ao anatin'ny fiangonana nefa milaza fa manana fanahy masina le fiangonana na ianao tsisy zavatra hitanao mihitsiny hoe fiasan'ny fanahy masina mihitsiny zany. Ianarantsika moa anatin'ny fotoana manaraka zany hoe famezam-pahasoavana ao anatin'ny fiangonana zany hoe inona no famezam-pahasoavana ao anatin'ny fiangonana zany. Mbola ianarantsika mbola tohizantsika aorianan'ity fotoana ity hoe reto avy ny tokony trangan-dravatra isy ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny famezam-pahasoavana. Ny fahitantsika teo zao le faminaniana tokony isy faminaniana ao anatin'ny fiangonana dia ho jerevantsika ny fanampiny zany ao anatin'le fiasan'ny fanahy masina no misy an'izay zavatra izay ka raha tsisy an'izay moa ahoana ny ilazana hoe misy fanahy masina ao anatin'le fiangonana anankiray zany. Ka apetratsika eto am-pamaranana dia hoe ahoana aza no ahafahan'olona mandray fanahy masina. Ahoana no ahafahan'olona tsotra ry ava-malala no ahafahan'olona mandray fanahy masina. Mangetahety izy angatahany io araka ny teny Jesosy tamin'ireo apôstôly hoe mbola tsy nangataka zavatra tamiko mihitsy ianareo izy dia hoe fanahy izy ny ilazany an'izany dia hoe mangataha dia omena mandondona dia hovahana tadiava dia ahita. Zany hoe ny fanahy masina tsy ho tonga amin'ny olona anankiray raha tsy tapa-kevitra tena hoe mangetahety izy loha voalohany maniry mahatsapy izy hoe mila manana ny fanahy masina, mahatsapy izy hoe tsy an'Andriamanitra raha tsy manana ny fanahy masina, mahatsapy izy hoe tsy io le tombo-kase velona mazanak'Andriamanitra anahy ka tokony ho raisiko izany fanahy masina izany dia manomboka mangetahety izy fa tsisy olona hoe tsy mangetaheta dia hoe handray fanahy masina, tsy mangataka dia mahazo fotsiny tsia. Raha tsy tojo ao an-tsainao mihitsiny izany fanahy masina izany, raha tsy tojo ao anatin'ny fona tena hoe faniriana miainga araka tenin'Andriamanitra hoe mangataha, mandondona ozy izy, mangetaheta fa raha tsisy aminao zany hetahety zany, raha tsisy aminao zany faniriana zany, raha tsisy aminao zany fahatsapana hoe tokony tena hoe teny fikasana ho anao ny fanahy masina ary tokony hanana an'izany fanahy masina izany ianao dia tsy ho tonga aminao. Misy ange kristianina mieritreritra hoe natokana ho an'olona voatokana hono ny fanahy masina dia ohatran'ny hoe mpitondra fivavahana ihany
farapintsotra zany dia tsy anana ny fanamasina. Tsia zay olona ho any an-danitra rehetrarehetra raha marina araka ny fampianarana ny anarantsika teo dia tokony anana ny fanamasina daholy zay ho any an-danitra na iza na iza. Olona tsy ho tafiditra any an-danitra no tsy makana ny fanamasina, tsy mandray ny fanamasina satria teny fikasana io, teny fikasana natao ho an'ny olona zay ho any an-danitra ny fanamasina. Ka raha tojo aminao zao fampianarana zao ka manomboka angetaeta ianao dia angataka. Misy mifandraisana fanamasina zao hitantsika hoe amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana. Hitantsika zao le Paoly apôstôly nametra-tanana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Io raha vao ohatra hoe mpanompon'Andriamanitra, ohatra hoe misy pastera na mpitondra fivavahana ka tsy manana fanamasina nametra-tanana anao ary izy dia tsy mandray zany ianao. Raha ohatra hoe mety hisy fiangonana mety hoe tsisy fanamasina izy ka na ao ary ianao ny angataka dia tsy ahazo an'izany fanamasina zany. Fa mila mahalala ianao aloha hoe iza ny mpanompon'Andriamanitra manana fanamasina, na iza ny fiangonana manana fanamasina, dia makana an'ilay fiangonana manana fanamasina ianao dia mandray fanamasina. Io nge misy fotoana nge io fanamasina io tsy raisin'ny olona mihitsiny raha tsy ametrahan-tanana sy vavahany mpanompon'Andriamanitra izy. Zay nge ny zavatra nitranga raha teo amin'ny apôstôly teo jery tantara anankiray nge tsika asan'ny apôstôly toko 9 andininy 12. Asan'ny apôstôly toko 9 andininy 14. Asan'ny apôstôly toko 9 andininy 14. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny reniny apôstôly tany Jerosalema fa Samaria dia efa nandray ny tenin'Andriamanitra dia naniraka ny Petera sy Jaona izy akany aminy. Noho ny tafiditra tany izy roa lahy dia nivavaka ho an'ny olona mba andraisan'ny fanamasina. Fa tsy mbola nisy nilatsana izy na dia iray akory aza, fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompiany, ary izy roa lahy nametra tanana taminy ka dia nandray ny fanamasina ireo. Jereo tsara nge zany. Rehefa renin'ny apôstôly tany Jerosalema ozy izy fa Samaria efa nandray ny tenin'Andriamanitra. Ireo Samaria ireo zany izy nandray ny tenin'Andriamanitra dia natao batisa tamin'ny rano. Dia fantatry ny fiangonana tany Jerosalema izany. Dia rehefa fantatry ry zareo raha dia naniraka ireo, naniraka amin'ny Petera sy Jaona ny fiangonana mba ho any amin'ireo nandray ny tenin'Andriamanitra sy efa vita batisa. Ohatrany hoe sapana zany ny filaza azy zany. Fiangonana, sapam-piangonana ireo apôstôly ireo zany. Dia rehefa reny zareo fa nisy olona nandray ny tenin'Andriamanitra tao dia natao batisa ireo olon'ireo dia naniraka amin'ny fiangonana, naniraka amin'ny Petera sy Jaona ho any amin'ilay fiangonana zany. Inona ny rahana anazy zany na mision andianandro Petera tany? Hivavaka ozy izy ny tenin'Andriamanitra, hivavaka amin'izy ireo mba handraisany fanamasina. Zany hoe adidina mpitondra fivavahana zany no manosika ny olona sy manampy an'ny olona mba handraisana fanamasina. Zany natao hoe mpitondra fivavahana mahatoko zany. Adidiny manosika an'ireo olondreo, manampy an'ireo olondreo mba handraisana fanamasina. Fa rehefa tonga tany zareo dia tsy maintsy misy fampianarana an'ireo olondreo fotsiny, fa tsy tonga dia hoe andeo tsika vavahana handray fanamasina nareo, fa misy fampianarana tsy maintsy nampianarin zareo aloha zany. Ary rehefa vita izay fampianarana izay tahaka ny nataon'ny Paoly apôstôly tary amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 nampianatra an'ilay olona aloha izy, dia avy eo nametra tanana. Dia rehefa vita izay dia nametra tanana izay zareo mba handraisan'ireo olondreo dia voalaza moa fa nandray ny fanamasina ireo rehefa nametra tanana. Zany hoe misy zany ny fandraisana fanamasina. Misy olona tena tsy mandray mihitsiny raha tsy amin'ny alalan'ny fametra-tanany ny mpanompon'Andriamanitra manana ny fanamasina. Tsy handray mihitsiny izy. Zany hoe io zany tsy ho voarairay fotsiny azao fa mila olona
na fiangonana ianao fantatra hoe manana fanamasiny ty fiangonana ity dia zay ianao vo afaka andray fanamasinao ao anatin'la fiangonana. Mila mpanompon'Andriamanitra fantatra koa ianao hoe tena misy herin'Andriamanitra manana fanamasina miteny anteny tsy fantatra io paster io na io mpitondra fivavahana io, dia ianao mihitsy ny resy lahatra mangataka fametrahan-tanana na misy ny fametrahan-tanana ao am-piangonana dia anisany voalohany mijoro ianao raha mangataka ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana hoe irosy ety aloha ametrahan-tanana zay mbola tsy nandray fanahy dia ianao mandefa dingana tsangana ianao ametrahan-tanana dia zay ianao vo afaka andray ny fanahy. Zany hoe misy etaeta fandrinana dinganao fa raha tsorotsorona amin'izao fotsiny hoe mandray fanamasina amin'izao fotsiny fitaka izany rehefa mba sokafy amin'izay ny saina ao anatin'izao fotoana izao satria vanim-potoana ny fisokafa-tsaina izao tokony andraisanao izany herin'Andriamanitra lehibe izany. Ka faranantsika ny tenin'Andriamanitra aoriana zao fotoana zao tsika hijery hoe inona avy ny famezam-pahasoavana entin'le fanamasina zay zavatra tokony hitranga ao anatin'ny fiangonana. Vita izay moa dia tena hijery zava-dehibe mbola mety misy zava-miafina maro isan-karazana mbola vo dingadingana mbola aty mbola kelikely zany zay zavatra vo nafafy antsika zay fa mbola maro ny zavatra mbola hozaraina amintsika amin'ny alalan'ny fahamarinana amin'ny teny tsisy kilema. Ka anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra mangetaheta mba handray an'izany fanamasina izany. Vavaka tsika misaotra ny tompo. Jesosy mbola makasitraka be dehibe eo anatrihanao hatrany an-trano zay tompo malala ao anatin'izao fotoana izao satria totosa tetondray izany fampianarana lehibe izany dia mikasika ny fanamasina trano izay toy an'izay fanambara tamin'ny voalohany teo Andriamanitra zay nilazana nampahafantarana zany hoe pirofo ary fiasan'ny fanamasina sy vokatry ny fanamasina izany Andriamanitra ray masina koa isaonana neny anaranao ary mino fa vanginao ny tsirairay afaka angetaheta hitady hikatsaka zany herin'Andriamanitra zany aoriana zao fandarana zao. Saotra Jesosy malala ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Tapitra ny fotoanantsika fotoana manaraka indray manao velomanao pastera Maurice Rakotoromana velomana. Finoana sy famonjena, finoana sy famonjena. Ny finoana sy famonjena dia fandaharana iray andraisanao toriteny fampianarana alalanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny teny tsisy kilema sy ny fampianaran'i Kristy hidiranao amin'ny fiainana mandrakizay. Izay irahanao amin'ny paster Maurice Rakotoromana sy ireo mpiara-miasa aminy. Fa voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe izay rehetra nitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy manana ny ray sy ny zanaka. Epistely Jaona faharoa 2:6.